Amin'ny ankapobeny dia ny be antitra no tena iaran'ilay aretina antsoina hoe Alzheimer. Ny centre Alzheimer Masoandro Mody ho amin'ny Rampitso dia manana hetsika entina hanamariana sy hitsonjovana ihany koa ireo fianakaviana manana olona tratran'izay aretina izay. Isiny dia be karakarain'ny centre Alzheimer Masoandro Mody Rampitso eny Mahamasina anohanana ireo fianakaviana voan'ny aretina Alzheimer sy ireo zokiolona miady amin'ny fiainana. Ny antony zany dia tena solotena an'ireo fianakavian'ireo zay amin'ny dibe io afantatra ny mpiarabelona sy ny taranaka malagasy rehetra hoe mba jerevy izy ireo mba tsonjovy satria ohatran'ny betsaka voan'ilay aretina nefa vitsy dia vitsy ny hetsika hoe mba atao amin'izy ireo na fitsonjovana azy. Izy koa ny hetsika iragasy izay nataon'izy ireo ihany koa mba ho fitadiavam-bola satria isy ny vidim-pidirana. Ny loha-hevitra amin'izany dia ny hoe miaraka tsy mifanary, mitsabo tsy mamoy fo ary antitra manikavana, hitsinjo tsy mahita, andeha tsy afaka, tsy irery izy manana anao. Iragasy io dia tena iompana mihitsy ny amin'ny fampafantarana zany aretina Alzheimer zany sy ny fiainan'ireo ray aman-drenitsika ireo zokiolona zany. Azadino fa voa afaka ho marina angamba izy iny raha tsy diso ny andro eran-tany idina amin'ny herisetra minjady ny zokiolona. Ireo zokiolona ireo namana zoky sy zandry ireo dia tena mampalahelo mihitsy ny fiainana. Hitanay moa zany eo amin'ny fikambanana Masoandro Mody ka dia tsy latsa-danja amin'ny fangatahana fiarametana amin'ny mpiarabelona ihany koa ny fitsonjovana an'ireo ray aman-drenitsika ireo. Izao hetsika izao moa dia tafiditra anatin'ny fankalazana ny fitsingerenan'ny taonan'ny centre Masoandro Mody izay niforona ny taona 1397.